Tantara mitondra ny lohateny hoe Mendrika. nosoratany Aingon'ny Fity. Ovelomin'ny Sinaizy, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Saloy, Iary, Iony Miajanirina ary Oly. Nandray feo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Olosoa. Fataiza foana moa ianao lalaina ny zandray vao miditra ny trano a. Tsy mba tsapanao mihitsy ny tebitebitsaina teto sao naninanina tany ianao. Tsy hita izay firy andro. Ka mba mila makasaina kely ary neny a. Tsy tiako mimody ato. Mampanembona nahany rija foana. Mbola tsy mety mionona ny fosiny saiko hatramin'izao e. Mafy amintsika rehetra mihitsy nge ireny e. Saingy tsy maintsy mitraka. Indrindra ho areny niteraka. Tsy maintsy miezaka mijorano nareo da saingy tsy atinoko mandrangisaina mpangatanteraka aza ny toerany. Tonga indray neny. Oka moa izay e. Efa be loatra nge izay ranomasina latsaka ao izay neny. Isaka mitopy anange ny saiko anaka dia. Efa hoe oka ho azy izay. Fa andeha ho aiza indray moa ianao io e. Ory lalaina. Elange izany anontaniana eny izany e. Sandeha ho any amin'ny namako aranga. Amin'ity andro fa mifirika. Dia mifiry alina indray ianao vao ody. Ka tsy mody atsony ahy e. Fa tsy ody ahoana sahady ianao e. Vao vita fandevenana anao dia efa nanjavina. Zao indray vao mody an-trano ka ho aiza sahady indray ka. Ka aleo aloha andefa rapitso amody rineny a. Tsy mivoaka eo izany ianao. Odry. Aleo aho andefa azabahananao ohatran'io e. Ka tsy mivoaka eo ahy ianao. Aza mitady alaolana amin'izany resaka zokonao izany tsony fa efa hatrizay mihitsy ianao nanao ohatr'izao. Te ody dia mody, tsy te ody dia tsy mody. Ty rendrarendra loatra ianao e. Raha mba maninona any moa ianao dia ahoana ka? Fa anga moa za zazakely tsony rineny a. Efa manana kara-panondro nge ahy e. Dia mihevitra ny havita tena rehetra zany ianao. Neny a, mitony aloha ianao. Hitako. Tsy hitako mihitsy hoe inona mampivazavaza anazy io. Mangino eo koa ela fa avy amin'lahy ihany ange mahatonga an'izany e. Saiza moa le banda ny azo hotody atoko. Sermonina foana isak'izay mba misokatra ny vavanareo. Tena leo amariny. Ka tsy mivoaka eo izany ianao a. Sombinaiko a. Efa namoy sasaray ange izay e. Tsy tiako tsony analavitra anao ndraiky io. Fa zanga moa faty. Ho any amin'ny namako fotsiny aho a. Leo be amin'ny petraka ato. Andray kosa letsy. Mba jereo ange neny e. Mila anao ange izay anake. Ianao ange mba lehilahy ato an-trano sisy e. Fa maninona moa raha mba asiana mijanona ato ny ray amin'le lehilahinao reny e. Kay vavanao. Mendrika. Fa oatra loatra ny vavan'lahy. Fa angaty iso izany e. Ary miteny tsara mindry ary mendrika tsy amerimberina ikasy tanàna anatsony fa taperiko ny andry a. Moramora ianao a. Zandry kely ary am-paladiako ary tiako misehotsy. Fa ho aiza ianao e. Lalaina. Miverena moa e. Mandra-paoviana ihany koa no mbola iaretako ny ditra an'iny e. Kare izay ry neny a. Raha sanatry mohanaka misy mahazo azy ny miandalany any dia ahoana? Dia azy ny azy ry neny a. Rehefa tsy hainy mianatra ao izy a, dia aleo ny fiainana ny ananatra azy ihany. Heveriny fahomora mantsy izany. Aleo andeha hita e. Verekely hoe vavalala ty. Madidina tsara. Tady bandy ala. Vasoe very lava misy matahotra lahy eto mantsy. Sandry le ty ampidina raha mafy lava tsy manao vava-mando zipo ao a. Tsy matahotra lahy mihitsy ny aty. Reraka loatra koa ianao. Mbola tsy nodindray ianao alina nefa nanome toky anahy ianao fa tsy hamela anao irery ato tsony. Sombiny haiko a.
no dia fa efa resy ngenao e. Efa akaiky maraina nge ianao vao nody e. Reko tsara mihitsy. Tamin'ny 3 ora sasany efa impirim-bany angavy anareo sy lalaina moa sa rery ny ato matetika matahotra Fa tsy no teo indray koa nga izy. Mitovy ihany nareo roneny ah. Vao lasa ianao dia iny koa izy ny rifatra. Zary anazy ianao tsy eo dia mba hanaparany ny titrany. Ka tsy fidinao ankery melike. Hitanao tsara ny fiainantsika. Raha tsy misy andre namako ireny, inona no hohanina sy andoavana hofatrano eo? Ary aok'izay roneny ah. Haiko tsara raha zay zany ary tsy manome tsiny anao ah. Fa ezaka tsy hamelanao rery ato intsony izany Neny ah. Hijanona amin'ny fianarako ah. Maninona? Hiasa amin'izay hanampiako anao. Fa mendrika ve adaly e? Eno ah. Mila ho lasa adala mihitsy ah isaky ny misaina fa manaonao foana mihitsy ianao mba hinananay sy hitafianay. Fitiavan-janaka daholo izany anaka tsy misy tokony. Ka fitiavako anao ihany koa no mahatonga nanapa-kevitra ohatr'izany roneny ah. Ampy izay ny sorona nataonao anay. Tsy mijanona fianaranao izany ianao ary tsy anaiky ara tsy tafitako ianao. Lalaina ary iny efa tsy fitiny. Ny hevitra efa tapaka ny ahy iny roneny ah. Ninona teninao ah tsy hampiovany izany tsony. Tsy anatra tsony ah fa aleo za hitady vola amin'izay. Dia mihevitra ny ahita asa ohatrany ahoana nefa ianao amin'ity diplôma BPC. Mahita foana roneny ah. Mendrika milaza marina aminao fa raha mba manana diplôma tsy nanao asa ratsy ohatr'izao. Sady ianao koa nge mbola tsy feno taona e. Olona iza sa hampiasa zaza 17 taona izany ka. Afaka manao kilasy mandry ako. Miasa trano ohatra. Fa heverinao fa mikarama ohatrinona moa reny. Lalaina. Andriamanitra, zanako. Lalaina. Fa naninona ianao? Isa nanao anjanako ohatr'izao e. Jereo koa izany fofotaokany ity. Ao aloha mba ampio ary mendrika hibata zeto fa tsy zakako ty ah. Navelao eo io ronenika. Adalana ny anazy. Mamindray zao io dia ngafy tany. Asa dia mba mahafotra an'io moa ianao fa zokinao nge io e. Andriamanitra, tsy mihetsika intsony ty. Tsy resany raha miakanjony. Lalaina. Fa maninona zanako sombonay koa. Fa isany tena hafita zao e. Andao entina any amin'ny dokotera izy ry mendrika. Za tsy mahavita roneny ah. Fa ianao ve adaly. Andao fa raha sanatria maninona eo nge io ka tsy. Mbola velona io e. Mbola mitempo ara-dalàna tsara ny fony. Andray koa sanaka. Tsy hitanao nga eo lohan'ny vaky be sy raha be amin'ny akanjony io ka. Mba manana ny olona kokoa ary neny ah. Tsy zao adalan'olona rehetra izao no esako saina sy sahiranako. Raha izay no ny aran'ny sotro dia mety mba hoe. Aleo fa ho tsaboako ny zanako rehefa tsy nampy hainao e. Mila akombonaingy ny oferio dia tokony hajanona ndra. Tsy olako. Io ihany nefa manao tsintsinina sy manompa ho isaky ny inona atao trano ato dia mbola io ihany ka zanako io ninona nataony. Io na adalana endry ary tsy atakaliko ny endriny ny hafa mihitsy. Fa ho aiza sady ianao e. Lalaina, ianao ke zany antaniko zany e. Sandeha ho any amin'ny akamako ahy. Mbola tsy salama tsara nge ianao io e. Mbola tokony akaina sady. Fa ianao ve marary sa zahay e? Haiko tsara izay tokony ataoko izay mety amiko fa tsy ianao indray niteniteny anahy eo. Rehefa te hivoaka dia mivoaka. Fa inona loatra ty mahazo anao tiry Lalaina? Ty le izy roneny ah. Mety. Apetrao eto aloha mendrika. Lalaina, mbola miresaka aminao nge ahy. Le ty eleo be ranga. Miteny foana ianao. Aza treritrero milao ohatran'izany izy ka. Reny langa io e. Raha iko inona? Andray kosa lesy. Sao dia mba tsy rariny. Ndry koa aza miditriditra lalina fa maka leo be. Ny fianarandry atao tsara. Za kosa aloha tsy afaka ny angina amin'ny faniratsirana sy fanaovany latsinitsinina neny izany mihitsy. Reniko io ary tiako ary mbola mila azy kosa. Dia aninona ary nefa ianao e? Fialahako aty. Fialao. Ok'izay fa aza izany ireny diavanareo dahaio ka. Noho ny avy aminao daholo ny anton'izany e.
Ianao mihitsy mitondra rivotra maloto eo amin'ny fiainako. Fiainanay da mihitsy moa zany fa mendrika moa tsy miteny fotsiny e. Manginy lahy. Za tsy anginy e. Iverinao fa moramora nga mizaka amin'ny fandrabirabiana sy ny esoeson'ny mpiaramonina sy ny namana, ha? Ianao manaonao foana any dia manoatra no izay ihany koa mivary tena miaraka aminao. Oka le tsy izay ka. Ary zao ratra mitavaka izao dia noho ianao avokoa e. Ny tokany lany mahatonga an'izao e. Ka satria hatrany anaty bara ny maty ny vavan'olona e. Tokony asaina makano ny ianao fa any be kilina kokoa. Izay sombonayko. Aza tsotsonao amin'izany tsony afa-tsy tiako a. Aleoko tsy manandreny toy izay manana anao e. Mafy loatra ny tenao zany anaka. Okizay ry neny a. Ary mandany ialahy mandeha any rehefa anakorotana fotsiny eo. Andeha mihitsy ahy e. Tsy janona eto anandray alina tsony ary. Tsy mivoaka eo zany ianao e. Fenao moa n'iza ny andrara. Mafy loatra ny mena ny rabiraby sy ny esoeson'ny olona noho ianao. Leo anao sy ny momba anao rehetra. Fa za tsy ho leonao zany nao vinanao vina. Ary na inona ataonao ao ianao andianako e. Esory ny tanana malotonao fa manirikiry. Tena tsy rariny loatra kosa zao ry lalaina. Reny langy eo io e. Aza verimberina amiko tsony zany fa makarary ny andohako ry mendrika. Tsy manandreny an'io vehivavy jangy io a. Manginy lao Fa diso anga zany. Mba antanio kely aroeny ray indry raha mba iny akory. Raha tsy zany ve samy hafa dolo ny raitsika Andray. No ny ditra ny any zany. Andray. Na maditro na maninona dia reniko foana ary tiako fa aza tsiratsiray laotra zany izy. Malalaka ny varavarana dia mandehana fa aza manome aretim-po azy eo tsony fa olefa marary nge ho io e. Marary manina. Voany sida. Maratrako amin'izay kosa ndrify efa ela loatra izay nandeferako izay a. Za akory tsy neny ka hitsitsitsitsy alina amin'izany. Iza le azo fanidina hatramy teo. Aderindehilahy ty a. Maty teatro. Matiko ty androany fa neny. Tena leo be ny fiainako aranga. Mitady asa tsy mba mahana diplôma. Leo be moral ny an-tanàna koa. Ary mety manahirana mihitsy koa mbola irahako monina mendrika tao aorian'ny adina farany teo iny. Midorory fotsiny ohatr'izao zany sisa nataoko. Tahak'izay arangamba nanohy fianarako ihany. Aize? Dozy kely rangaloha. Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy aty no ahitako an'lahy. Mendrika. Fa ahoana? Alaina. Tena marary ngeletsy neny. Tsy hitako tsony sy atao. Ny entana matindinika efa tapitra nametiko ny fidianana fanafody fa tsy misy vokany. Mila ampidirina hopitaly hono izy. Fa inona aloha mahazo azy? Aretana azo avy amin'ny... Manginy aloha fa tsy teniteny foana eo indray e. Mitovy ihany ange ny toerantsika e. Zay ihany koa nge mba efa voarabo sy voahiso e. Tsy mba avelandray amandreny nifandray amiko tsony ny namako fa taritiko amin'ny ratso. Mba mahatsiaro mararany koa nge zay e. Ary andao andeha amin'ity lalanyity fa io no manitsy akaiky. Ka zany indrindra e. Mba manana zo iaina tsara toy ny ankizy rehetra nge tsika e. Fa mba mananjo iaina tsara toy ny renrehetra ihany koa nge neny e. Everiny lafa fito no azo moa zao. Tsika raha tsy mena vatana tsiaran'le izy mahatsiaro marary sy afa-baraka. Everiny lafa tsy mba misy manisy sy manaraby koa moa izy. Raha tsika raha nitondro ny olona molotra maika fa izy. Ka tsy azoko ngiky hoe inona ny tsy elany amin'io e. Ary andao afanganina ny diantsika sy ndrifatsy. Fa everiny lafa fito no azo moa ve io e. Noho isika ninona ry lalaina dia aza donona fa fitiavany anjanany daholo ny anton'izany. Ka betsaka nge ny azo atao e. Raha tsy nianatra izy a dia tsy afaka manasa tsara. Afaka mikarama manasanasa lamba iny nge izy e. Betsaka ny... Mety mahavelona tsika ary ve zany zay lahy e. Ny teny azo ohatr'izany mihitsy ary
Za koa aza nefa dia tonga saina ho azy fa tsy mila hazavaina izany fa fitiavana. Fitiavana antsika mba hananantsika fiainana tsara ohatry ny ankizy rehetra. Raha sasasasa lamba sy ny ohatr'izany ve no nataony. Mety nahavita nanofa trano izy, nampitafy tsara sy nampianatra antsika ohatran'izao izy. Aiza izao ireo raintsika mba hirahirany nampamono antsika ary ny nataony. Saingy nataony ny ensorina ny tenany hamelomana antsika, mampiaina antsika ohatry ny ankizy rehetra. Na izay ilay nataony ny ankizy rehetra kosa aloha tsika. Sangeo ahy. Tena nanenenako izany akiny tsy nanizako ny fianarako. Tadidin'izany fiangavian'ny an-dranomaso amin'ahy mba tsy hiala. Sady rainga izy ny ray nalainy, nataony sorina ny tenany noho isika. Ny ray afa miala, ny mpiray-tam-po, ny havana, ny rehetra. Saingy ny reny tsy afa miala ny zanan'izany. Ary ny reny ihany mahavita manao sorina sy manadino ny momba azy rehetra noho ny zanany. Mbola tsy niraisy le tsy manjary reo ihany ny reniko. Moramora aloha elahy e. Io elahy etiketi-po io ihany manakorotany zavatra. Ka tsy raha loatra ary mendrika. Lalaina, azam-pina ntsony aloha fa oriana efa mianjady amintsika ka. Lehibe any hopitaly ange iny niraisiny lahy tamin'ny vozona akanjo iny e. Ka tokony baiko mipiasana izy hanavitra ny reniko efa eo ambavahoana ny fahafatesany e. Lefa marary mafy tsy mahatsiaro teny io mbola tsy erijirena fotsiny ihany. Ka tsy manam-bola ividianana fanafody hoentina hitsaboana azy ange tsika e. Tsy hafa miasa ny mpitsabo raha tsy misy fanafody. Fa angamo tsy azo ny hopitaly atao mihitsy mba mamoaka fotsiny an'izany fanafody izany e. Dia honerana miandalana ihany ny vidiny. Be loatra ny olona efa mitsoaka ny volany hopitaly dia tsy... Dia ho jerijerena fotsiny izany ny marary. Andrasana ho faty fotsiny izany. Fa mpamony sa mpamelona tony e. Ny ain'olona ny ambony sa ny vola. Moramora letsy fa aty amin'ny hopitaly ange tsika e. Dia raharaiko iny e. Ny reniko koa ary ato fa tsy misy mpiraharaha. Ka ina ary letsy ny atao a. Tsy haiko e. Neny. Neny. Mety ho reny ve kia? Tsy haiko. Neny a. Mifona neny a. Za ihany ty. Lalaina maditra anao. Le adala tsy misy saina nefa tianao foana. Mifona neny a. Tsy adiditra tsony a. Hoendry manomboka izao. Tsy hanome fahoriana sy ampalahelo anao tsony. Mifoaza motery neny a. Neny. Tenenana dia hibedya ihany aza fa tsy amaly tsony ahy. Ahetsy eo ny tananao na dia amelaka ihany aza fa tsy amaly. Mendrika zany nefa raha ny tiako sao dia fihinao mafy dia omenao temamy. Ilazanao fa mamela ianao ny malala. Neny a. Lalaina. Okizay. Mifona amin'iriko ankiry mendrika. Tsy mafitaratra tsara raha samy soka. Mifona. Mamela ny lahy lesy a. Tsy mitazona elo amin'ny lahy koa. Tsy natateraka ny adidi masoka. Sady efa tsy mba niary nefa mbola nampijaliko. Fona mendrika. Mamela ny lahy aho a. Fa mbola manana fotoana hiresahana an'izany foantsika fa inona izao ny atao an'iny? Aza metsiketsika ndry. Fa andeha ho aiza lahy? Hitady vola aminjena neny ahy. Dia aiza lahy ny ahita? Ny entana madinidinika atao hatrany efa namidiko daholo. Tsy maintsy mahita ary mendrika. Tsy avelako manino izany reniko. Tsy maintsy avitra ny reniko na inona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana e.
Andriamanitra, fantatro fa tsy mendrika ny antso ny anaranao kory noho ny dritrako, nefa mba miangavy anao avotina eny dia mifona sady amin'ny zavatra ataoko fanavotana azy. Iza latsaka anao, latsaka any misy olona miandry amin'ny tady rehetra. Alezy aty. Kay, maty manda tena tsotratra mihitsy maty raha. Elahy dia tsotratra. Fona reto pozisy mifonamponana zany aho. Maty ahy zany e, maty zany. Elahy zany tena mpangala train-tany eto. Mifony e. Mbola manday mama, neny tsy mihitsy izy fa izy ny tsy mahataiza sy tsy mafy an'lahy e. Io re olona faiso e, faiso fotenena ramosea fa ataonao iny ny vato be iny kose apitao iny e. Andriamanitro tena vaky miparitaka tanteraka amin'ny lohany fa ino ny tiana ataonareo e. Tena roso ty. Sanao sahady neny neny mandre avy enao e mifaza toy rery neny mifaza toy neny mbola mila anao ngezay e nahoan'izay ny tena velanao irery sahady neny mbola tsy mahay mamindra ngezay e mbola mila reny mitatana mifaza teo morony eny fa tsy manana fa-tsy ianao ngezay e neny sady reny ny zoko vavy namana tena akaiky ahy ianao. Iza tsony ny tarainako, iza ny bedy sy trerina lalaina rehefa alipody sy mamo izy. Mbola mila anao ngezay neny vereny vo e. Allo? Andray lesy fa nahoana e fa ino ty zava-toza nataony lahy andray jereo raha tsy ny ailona ny vitiny lalaina zoko koa jereo angera tsy ne sorony tsy mataotody mihitsy ny ilan-dohalahy e. Mafizao e fanahoana Andriamanitro mafy loatra zao e tsy vitako tsony iza tsony zany niady amiko isan'andro tsy mananjoko mitrerina tsony aho sady lozandreniny an-tana marary loatra kosa fa inona loatra ny ratsy nataoko nikapohana mafy ohatr'izao ahy e. Reraka tanteraka ny saiko sy ny vatako. Mila tsy hitepy
Solofo. Orikala vavy ty a fa nareo ve ny arabe no ampovoana eo ianao midororo fotsiny eo e mipita haingana rehefa hipita fa tsy any amin'ny pasazy ange ianao io e sady amin'izay mbola midefilina fotsiny eo ohatray zany izy raha taitra akory fa zany reny jereny tsara tsy salama saina koa sangavana io ka fa maninona ry a manjavozavona be foana izay jereko sady otra mikorotandrotan'izany daholo izay jereko mankarary ny lohako izany feoan'olona sy fiara-famezivezy be izany za roatra ny mihevitra izana fotsiny rehefa mandeha samiko tsony izany amanako izany mila tsy ahavita amindra tsony koa ny tongotro nefa andeha tokoa moa izany a dia andeha ho aiza aleko aloha mipetraka eto makaina ka fa naninona koa iny ary fa maninona ny atsipiny aty amiko ty poketra ty aleo ankejereko ny ato anatiny avy aiza reny olona ireny oay tena mety mpanentaka izany le lehilahy nitsoka teo tena tsipiny taty amiko ty fa natahotra izy tena aty amiko indray reto olo reto ny fatratra fa hito miariary be aty amiko ito le poketra tena aleo mitsoka aingana sao dia tratra ny fitsaram-bahoaka eto a tsy manakambara koatra n'izay a tompoko ary efa nambarako an'ilay madama teo iny ihany koa tsy misy mino ahy moa nareo ka ho azoko atao ahoana e izay ataonareo sy anaovanareo ahy tsy maninona sady tsy misy esako saina loatra dia izany sy izany ny antom-pisinay e anampy an'ireo olona sahirana ara-tsosialy indrindrindrindra ny tanora e ny zaza tsy ampitoana toanareo voatazona ty nefa tokony hanana ho avy mamiratra misy koa nefa rehefa hipetra maro tokony arana ary aza donoina fa nanao fahatsononareo matoa voatazona ty a noho izany dia miara-miasa feno amin'ny tony toeram-pitezana zaza maditra tony izay ary nisy mpitsara miahy ihany koa izay e isika moa izany e ho fanaraha-maso anareo fa ianao atao tsy miteny mihitsy manao ahoana ny fihetsem-ponao ianao a ohatran'olona efa hitako izany a azafady mahay miteny ve mendrika e ato ny efitra mbola misy malalaka dia ato izany ianao e apetra hoeto ny entana fa tia ny fandrinanao misy dimy nareo miara-mipetraka ato a fa mbola any tokotany sy any am-pianarana any daholo ny ankizy lamindaminy ny entana dia midinina ny ambany rehefa avy eo a misy mpanabe anorotoranao momba ny ato rehetra ato rehefa avy eo e nyzao a somary misy ankizy misy toetra ato fa tandremo fotsiny ny fiarahamonina rehefa mahay mifandray amin'ny hafa ianao a dia afinaritra foana ny ato miendrika tena leo be anao tsy miteny tsy mivolana fa mivandravandra ohatran'ny ninona fotsiny ianao fa maninona indray pisokeliny eny e avy aty izany sombonaiko izany ohak'izay a dia tsy fafako ny ranomason-janako miendrika mba jereo a rehefa miresaka ty dery reso e fantatro fa ratsy ny lokato dia fimbinako tamin'ny tsakirenjy za eto sy mba maradiro anjandroko izany e miendrika fa manino ianao e fanina be a andriamanitro miendrika aleo aloha iantsolona nampy ahy hibatanyity etiko a
aindry izany sipa mararisaina voatongo zany ary tony tsoro teto ambony table de nuit eto mangatandry latabatra kely ihany raha mila fa tsy ny anano ampiasaina arofo teo amin'ny tany teo rehefa fanafodindry ireo sao be deo raha misy miditra eo ndringa zany teneniko zany tolozandry mivandravandra ohatry ny trondro vao endy eo fotsiny ndringa eo any teneniko fa tsy ho seza itsina ny latabatra izy sasady mony ndriny tsy afametsika ka ndringa eny nanipy andreo teny de maninona de maninona raha laindry fa ananga reo ka iasako saina adalana koa nametrapetrahana andreny fatin-javatra teny aty amiko etiako kialadaly ty ka reny avy zany ny fianarana misy ato afaka misafidy tsara ndry matetika ny mahatonga ny tovavy sasany hoe misafidy ny fandrarinana ny fanjarana de tonga de mihaino avy aloha ndre to ilozandry manonofy ataony fotsiny eo de miteny rereto ao tsara avy eo mihaino anao tompoko ka tsy mba miteny ary ka tsy hitako izay ambarako be de be manaona ny fahitandriny ato ary ny ankizy indrindrindrindra de inona zany zao ny fianarana tiandry atao mireo be dehibe reo tsy haiko tsy haiko ahoany mila misafidy angindry zay tiamin'ny ankizy safidy-pony no izahanay ataony am'izay izy mazoto sy mifofotra tsara ayamaritra amin'ny tanjony mandra-pialana ato za manokana aloha manome sosokevitra hoe langy atao de avy eo toizana amin'ny informatika raha mbola tratra ny olona mahafy an'ireny zao tsy very mandeha zany raha ny hitako aloha zay zany ny ataoko sady zany mpampianatra langy ato ao fa karakaraiko tsara ndre aleo ty loha ampiasaiko androany ary eto aty iny aza kitikitianao any zavatra fa andry ty ve aloha mony hatram'izay nahatongavandry tato tsy nandreny feo andry mihitsy miondrika eo amin'ny bokely foana sady mivindavinda ohatry ny inona eno ia rehefa miresa marary aky zany ka zarikala rehefa miresaka tsy tiako enoenona fotsiny ohatr' zao fa laiko valiana malala fomba so tsy fantatrindry ary zany tiaviny zany nekizy rehetra ato manaja daholy ka tsy ndry zay voatonga omaly io nisy eo milay eo nefa tsy milay akory fa be masy sady kopatsofina be kondrana raha solonjatovy mendrika anao anarako 14 taona zao manoratra zao tsy mba nianatra izany tsy mba zanak'olona ambony ihany koa ka tsy manako tantaraina firy mahakasika tia diary nomenoneno fanomezana ho ato eo amin'ny 12 taonako ty de sarobidy loatra amiko tsy mbola nampiasaiko mihitsy ty satria tsy tiako raha zavatra tsy misy dika no soratanato vo nampidirina teny amin'ny zazamaditra de tiany tsaroko voalohany ka mitalaoko nalaina fantatra kehitriny fa tonga ny fotoana ny ratako ato ty diary ty de ataoko diary mitahiry ny fiainanay menakafy soratako atao hatramin'ny tantarany neny tany am-piandohana zay ny tantarany ary mendrika fa maninona hoany tsy mba mivoaka miala volo miaraka amin'ny ankizy ndre sa mbola tsy nahazo volotany foana ve hatramin'izao ary iny zato soratandrika masimokotra andehato ka ore ianao raha misea fa ngatsy ambaratelony tsy mba azoko jereny iny ka eny tompoko ary aleo de hivoaka ny atokotany raha toka zay ny tianao mendrika andraso aloha fa ahoana tompoko zao
rehefa tsy ho mason'olona dia aza asiana tobokotoboko izany fa manjary mampisy elanelana be amintsika ka ahoana indray raha ny tianao etsoko anao tsy hoe mpananara fotsiny ahy manahirana be zany ramose le ramose ihany koa tsy mety raha sahirana ary indri dia atao hoe malalako na seriako mety aminao ve zay eny tompoko za koa no adala ny manontany ay moa ianao le manaiky be foana amin'izay tenenako mendrika anampiana ny ankizy sy tanora toanareo no atom-pisiny ty akany ty ilaina ianao mahazo aina tsara sy tsy mahatsiary teritery rehefa ato na dia hoe olona migadra daholo ary ny akabeazanareo ato tsy maninona talefa aza miasa saina be loatra amiko izany ianao mpanabenareo dia fantatro fa mety matoa ataonareo hitako tena mbola mihafahafa aloha ianao ato ho zatreo foana re tompoko ny ankizy rehefa tsy mianatra dia mahita zavatra atao sy mba miresadresaka fa ianao dia mba mivoaka ihany fa mitokatoka monina dia manoratra foana mbola tsy mahazo namana foana vetra amin'izao radio Bosco mendrika ato ianao ny onina manam-pahavitany sazonao ka mieza mba manao izay ahatsara fiarahamonina ianao matsao efa isan'ny nandrenesako fitarainana manja kely akindrika mariny ohatra ny zanakanjely mahafatifaty loatra kanto rangany tovaviny kasikara mariny mba afaka mangina kely fa ianao raha misi azafady fa tsy mety mifantoka mihitsy zay tindringe dia atao hoe aleo fa angina dray ty misy gote netiko andry ny hafa ary vitondranako maika fa ndrikely miendrika oko izao fa misaotra voky inona indray ary ty miavinaviny ty ampitiavana angeno anomezako an'io andry ka lavoko ampitiavana ihany koa izany ramose afaka mba havelanao amita ny zavatra ataoko ve azafady ndry ty dia hafa mihitsy raha samy ankizy ato ka eny fa mahafinaritra aloha tiako mendrika tiako raha mba lasa olona akaiky be andry azo indringa mba ny tiako teneniny ty andry ankizy raha misy zanakao any ramose dia izay hoentina ty jereko raha mety amiko andraikosy mpanabe ianao no ato dia za be azina oka mba samy hipetraka tsara amin'ny toerany dia mba manaja ihany koa ianao tena fa efa lehilahy lehibe ohatran'io mbola mihevitena ohatran'ny tovolahy miala sakana ihany aleo za andeha rehefa tsy andeha ianao tsaratsara gote fa taiza nafandry ny vidiny io nefa tsika tsy afaka mivoaka ato taiza ihany koa indriny nahita vola manontany andriange so dia tsy fantatry ndry ary fa za ihany ty tiavina ary teneniko tsara amindry fa za miaraka amin'ny hery maninona zany so everindry fa tsy fantatry hoe avy aiza io tiavina inona fa maninona ary indriny manao an'izany sa andry ve miaraka amin'ny mpanabe ato dia raha fantatry tale zao izany dia ahoana izy ary mahasahy miaraka amikoko sady natao fakana gote fotsiny ary arikala dia io zany alaivo raha tia indry fa za tsy mila alaiko mihitsiko ny sakafo ato ange misy fotoana tsy dia mahafa-po izany saingy zara ary mihinanako tiavina efa zao ve ny mahazo atsika dia mbola manao an'izany any ndry olona voasazy ange tsika no nangorahany dia maninona aza miditra lalila dia maninona kira mba endry manginy ndrika aleoko ihany mahita andrimona tsy miteny tony fasana toy izay monsieur be moral eo ka tsy mety kosa ange kira tsy mila mandre andritsony ahy tsotra fotsiny teniko alaviro ery fefa ahy iny tsy ilaiko akiny firifiry moa ny sipatatony tsy miteny an'izany fa roboka ihany tandremo
mampitandrina andria zay raha tsy te ahita loza. Anisan'ny mahafinaritra indrindra ny fitondrantenanao ato e. Tsy izaho rery fa na ireo mpiandro tonga manao asa sy fampahirezana ato ary mahatsapa an'izany. Inona ny resahan'ilay pastera taminao teo? Tapa-kevitra ny an'olo tena tanteraka ao an'Andriamanitra Madame Talea. Andray, vaovao mahafaly izany a. Fantatro fa lalana tsara mitondra an'Andriamanitra anana dia mafy aza. Ifonako tanteraka ny fanomezan-tsinona ataoko azy. Tena faly amandre an'izany. Tohina tanteraka mihitsy ny foko e. Mba misy mandray ihany izany ny fomba fitezahana ato sy ny afatra ampitaina rehetra ka. Tsy lany andro fotsiny ihany koa ireny mpanompon'Andriamanitra tonga aty ireny. Fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fisian'ny toerana ohatrotony Madame Talea. Izany? Indrindra moa izany ho anay tratran'ny tsirariny tony. Fa tena marina tokoa ve nolazaina fa nihazonana nanao tany? Niendrikendrika fotsiny. Ianao ange hono ny aiky e? Tsy namaly fotsiny aho. Sady tsy nanaiky any tsy nandà. Ay, Izany mantsy fa tsy manan-kerina nazavana be loatra sy ny nanohanana ny hevitro aho. Satria nilaza ny marina tamin'ny voalohany sy ny enona. mendrika. Tena mahaliana ny tantara-piainanao a. Fa mba misy fanontaniana kely manitikitika aloha ty mialohan'izany. Miainanao ary aho e. Fa maninona ho akay ato akan'ny zazavavy nefa misy lehilahy ny mpanabe. Ay, hitanao, ireny le olona manolo tena dia tsy hita izay andavana azy. Tsy mandray karama ange ireo e. Nefa jereo ange ny tombontsoa lehibe azontsika mifanana azy e. Fa misy olana nga? Azafady madama. Ay, mandrosoa monsieur Hery a. Ie, Leo aloha izany dia amin'izay madama. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao mba ny fiahiana izy tompo. Misaotra kia, dia ho anao ihany koa. Nampiantsoana ianao. Ay, miala tsiny aloha fa tonga dia vataniko ny resaka e. Izy ity mantsy tsy misy resaka ankehitrano an-trano a. Efa no hazavaika anao an-trano am-piandohany izany. Eny e, ka miainanao ary a. Mpanabe sy mpitay isika, aoka mba ho fitaratra sy hipetraka tsara amin'ny toerana mendrika an'izany. Tsy tiako ny anararotana ny ankizy ato e. Tena tsisy azoko mihitsy tale. Fantatrao tsara ny tiako ambara fa aza hodiana fanina ahy e. Azoko e. Hainao tsara ny toerana misy ankizy ato. Tsy natao anararotra sy hanao tsindra azolena amin'izy ireo isika fa natao anarina sy hanoana azy e. Anampy azy tsika ka mampitandranao tsara zay a. Ndry mihitsy ny nanisy raha tany amin'ny taletany e. Efa miteny aho hoe tsy zaho a. Efa ndrio aho fa izandray e. Fa ataoko tsy ho ela raha mbola mitoy ny fanarakarahana sy fanadalana ao aho. Amafisiko any mihitsy. Dia efa miteny aho zay a. Enao konge tsy dia tsara fa mba adalaina fotsiny. Dia adalana ny ianao zaniko. Ary izay maty tsara izay mihitsy ny tsy anekeko anao satria tsara loatra ianao raha ho aho. Mazava? Nenenandry zao. Tsy mbola nisy mpananilika azy zany inge teto e. Ary azabetaina mafy otriny io sandriko fa marary e. Eny, fa hono izao sofa tongondry. tsy efa nampitandrina. Mivoa daholo rakizy a. Ay ianao ato. Ary misy inona? Tsy misy ninina ka. Zany hoe saika kaboky ety amin'ny fotsiny aho ka izy tsy tatiko. Fa misy inona ry tiavana? Misy inona ry mendrika? Inona ty mampitomany? Leo lazaiko ny marina e. Tratrako teo izy Ramsey a. Tsy haiko na saika anao inona. Andray? Tonga dia niteneniko izy dia io mody manetsikeliko io. Tiavana. Mangina ianao e. Ahoana izany? Ianao izany le tovavy miaraka amin'ny sary adala aminy ato. Nefa tao tsy ianao ange no naharesako fitarainany e. Za mihitsy ny vavolombelona ary talea. Ahoana izany ry mendrika? Hono a? Tsy zany miaraka aminy fa izy e. Fa iza ho a? Nahoana ianao tsy miteny e? Iza ny miaraka aminy loatra a? Valio a? Mendrika ka.
tsy maintsy hita izay e, miala tsiny fa tsy maintsy hosavaina tsirairay nareo a. La ny andro amin'izany indray izany. Miala tsiny aminareo fa tsy maintsy hita izay androany e. Fa zapamazy volantsika angery iny e, mahamenatra mihitsy ny ataonareo ka dia mbola tsy azo atokisana foana ve? Tsy misy voaray mihitsy ireny afatra tsy fampianarana isan-karazany ireny. Fa nga tsy mandeha ilay finday e. Manina raha bipena sa mety efa maty? Zahay tokoa no adino. Aleo marina aloha andramany. Ha, aizy izany? Samy mitady ohatrany hoe atoato izany a. Mendrika sakosonao ty. Miala tsiny ary miendrika dia izy fanantenana tanteraka aminao aty. Tsy zany nangalatra n'indry talea. Fa izy valio ahy e, efa tsara afina tany anatin'ny entanao zao le zavatr'olona no hita, dia mbola mandahy ihany ve ianao? Mengavo moa madama aza. Tsy averinay tany amin'ireny nakanay ianao koa ianao fa misy akanay ihany koa any. Efa fantatra rehefa reko resadresahany ankizy tato izany, ary any hono no alefa izay ankizy tena maditra sy tsy manam-piovana mihitsy. Eto ary manahirana any miara-miaina aminy ko mainka fa ny ankizy ihany. Ka ianao tsy te ahay miara-monina amin'olonako, manjary manome fitaratra ratsy ny hafa raha mbola mijanona eto ianao e, sady mangalatra ny fanadala amin'ny mpanabe. Ka tsy zangy nakanino ahy. Efa zao ny mahazo anareo dia mbola medaladala ihany very miendrika. Tsy mba misy fiantraikany aminareo mihitsy ireny fampianarana maro isan-karazany ireny. No heveriko fa tena niova tokoa ianao, no heveriko fa endrikendrika tokoa no nahazo anao, nefa hitako pirofo zao ny tena mariny. Madama, sasano any nakanino fa tsy te handreny fanadivan-tenanao eo ntsony aka. Miomana fa teriny ianao raha pitso e. Allo? Tsy mila anao mandeha ty. Fa inona raha ny sazonazo an'io tany mitomitomany tsy mijanona ohatran'io? Fa izy moa izany na faly na malahelo dia miondrika manoratra eo foana mba tsy reraka raha ny atokiko. Nazako ara tsy manana valiny fa Andriamanitra. Izy no mahita ny miafina rehetra. Araiko fa matoa tsy miharihary ny mpanao ratsy dia izay izany no hita ny mety dia manaika. Fantatro fa fitsapana ho azy ao. Ninona mety amafiny setra dia tsy ho kivy izany manana lalana tsara hitondrana na Andriamanitra. Ohatra ny anjoba sy ireo mpanompo matoky rehetra. Tsara soratra kindry izany. Inona ny ataondry ao aoriana koa? Mba liana amin'ny zavatra soratandriako. Nanahoana ny tany amin'ny taleky? Marary indray izany lohako izany. Manomboka manjavozavo indray izay jeren'ny masoko. Inona ny sazindry e? Safindra? Ndringe ohatran'ny mba tiany tale ihany e? Aloha mitsangana dia ampiriminy ity fa reraka konga ambany masoko. Tonga indray ndry lemona marenina. Mendrika! Mihetsika indray ilay marary lavo ity. Vonjeo! Vonjeo e! Tiavina. Fa inona ny ataonao aty e? Hay ve ianao io e? Heveriko fa mpanao trano miaraka amin'ny combinaison satroka plastikako. Sy moramora ve? Aizy tale? Nao amin'ny brown midy rery ao izy ko efa tsy ny alina. Tsy azo elingelenina hony. Tsara izany. Ary izy mendrika. Fa ataonao inona izy? Izy rery no ao amin'ny efitraniny ao. Marary izy nefa tokony andeha androany. Tsy tara kosa zaniko. Ny amin'inona? Amin'ny valifatiko hoe noho io ihany nahavoaraka tato. Sady miseho amin'ilay nefa tsy ampahafirina. Aiza daholo ireo mpanabe sasany ka arono aho. Andriamanitra, tsy very maina nanokana fotoana handritry ny alina namakina an'ity.
azafady indrindra Talea, fantatro fa tsy azo elingelena hono ianao fa ao raha misehery. Mbola ninona tia indray e? Nakany amin'ny efitranonay izy, tena nisy ratsy any mendrika iny. Fa hoana? Satria hono mendrika ny antony androana azy nefa madama tsy mendrika ny miaraka aminy fa za. Tiavina? Ka nahoana nareo no nangaika? Nanadalany mendrika izy fa tsy nety mihitsy mendrika. Andriamanitra. Zany ihany koa nisan'ny alahelony dia zany nisan'ny nandaingany. Andriamanitra. Dia madama za no naka an'ilay finday fa nalaiko ilay izy dia napetraka tao amin'ny mendrika. Fa naninona kosa ianao no nanao an'izany? Mifona madama. Saro-piaro tamin'ny ramose sady ny alina satria tsapako tianareo kokoa zany izy no zaiko. Andriamanitra. Fa andao aloha madama aingana. Andao tokoa e. Andriamanitra. Vonjeo zanakao. Tsy mbola nisy tovavy mbola sananilika sy nanevativa ohatrany raha tsy ianao sady amin'izay olona tsisy fotony ohatranao zao e. Mifona re tompoko. Ho fatatao androany zany hoe iza marina ho zany rahery zany. Ary aza mihevitra ny antso vonjeo kory fa samy variana manahirana azy daholo ny olona. Miasa sy mianatra ny rehetra fa ny marary lava ohatranao ihany mijanona eto am-pandriana ohatr'izao. Andriamanitra. Ampio a. Aza mihetsiketsika tsony. Aza mihetsiketsika tsony. Tiavina fa anolana ny zanakao ianao? Fa zanako ao any? Vaky ty ilay dilampotila ty a. Tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ty. Tsy ianao zany ny raiko e. Tsy raiko zany ianao. Andriamanitra, loziny ny tiana ataoko e. Zany rehefa dilampoto loatra e. Terateram-ponany amin'ny sisiny ihany dia avy eo tsy fantatra hatramin'ny zanaka tsony. Tsy haiko izay nanitona nakany diary iny tamin'ny ianao natory dia angamba no izy tsy misaraka aminao mihitsy sady anoratanao foana. Novakiako hatry ny alina izy iny. Tena menatra tanteraka anareo ahy. Andriamanitra. Fa hono atompo. Ahoana ka iny nahafantaranao ny tantaran'io lehilahy io sy ny... Ka io lehilahy io ange dia zanako e. Reny be ako zany ianao. Efa nandrarara tamin'izany tsy araka tamin'ny renao satria izy efa niteraka roa. Saingy be doika loatra izy ka nahavita ny tokantrano niaraka tamin'ny mihitsy na dia mbola tsy nisy ninona vita aza. Saingy tsy ampy roa taona akory dia nanaova ny toetra tsy zaka ireo zokinao ka tsy vita nitsony hony. Nanomboka nampirafy sy nanitsakitsaka ny renao izy ary sahany mihitsy ary nitondra vehivavy tao ohatrany. Andray ririny ny nahantra. Dia izany ve ny ainanao? Nibetaka ny tsy ampy tao anatin'ity tantara soratanao ty. Mifona anaka. Nao e. Mifona anaka. Tsy manandray anao zany a. Mifona. Nendrery niteraka anao. Ka tsy tonga teto angenao raha tsy teo ahy. Mifona. Fa vao amam-bola namonjy tao akibo aho dia nilosanao e. Efa fantatrao tsara fa efa nisy ireo zokiko nefa tsy nanaka nanao nanadalan-dreniko zany satria manano tena kely tsy manana izay niatsapazana niaraka tamin'ireo zaza roa izy dia tsy maintsy nanaiky anao. Mifona. Saingy noho ny tena tafalatsaka taminao izy dia narinao niaraka tamin'ny zaza ray fanampiny ndraiky io. Nararotinao ndreniko e. Toy izao fanararotanao ny tovavy aty izao mihitsy. Ok izay anaka. Azafady tompoko. Misy polisy mitady ao. Misaotra, ho avy aky a. Miala tsiny ary hery a. Tany am-piandohana dia efa niteny foana fa tsisy ketrany otrano izy ty a. Na ato amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Mamela ndry tanteraka kia. Mifona kisa.
tsy netiny nataoko nanenina tanteraka ary miaiky madame Talefa ratsy fitondran-tena tokoa teto a. Raha tsy teo nareo akany ny taizanay gadra dia tsy niaina tsara ohatr'izao zay. Nefa ato zay sady mianatra ny miaina tsara toy ny olon-drehetra na dia mamita sazy ary. Nefa mbola ditra sy adalàna ihany no asetrinay ny fitiavana sy ny fanampianareo. Okazay fitiavana. Manararoatra ny fitiavana sy ny fangorahanareo fotsiny zahay. Itoriana teny omena n'izao fampianarana rehetra izao zay nefa avelanay ho toy ny rary no araraka andamosingana fotsiny izany. Mifona ahy e. Oka ho azy zay. Ny fatsapanareo tena amin'ny tsy nety natao sy ny fahavononanareo io va dia efa zava-dehibe. An'Andriamanitra tia kanty fa fitaovana fotsiny ihany zay arety foana zay taiza sy anabe anareo anoranareo ny lala tsara tokony izorany. Misaotra toko. Dia nanapa-kevitra ihany koa zay fa tsy handray akoatra ny vehivavy no mpanabe eto satria vehivavy daholo tsika no eto. Aleo alefa any amin'ny tovolahy izy raha te hanampy sy hanao izay asa sotiany ataony. Mety mihitsy izany e. Aleo mailo hatrany fa nareo tompona andraikitra nge tsy voatera hita izay any ambadika ny tsy hitany e. Misy sika tsy mahasedra fakapanahy. Aza mena tsiny amin'izay mety ho tsy fahalavy rariana re zay fa olombelona ihany koa ny teny e. Indraindray izay safidina atao tsy voatery ho mety avokoa araka ny eritreretana azy nge. Dia oviana izany ny mendrika ny mandeha amin'ny tapa-bolana. Amin'izay vao tena vita tanteraka ny saziny. Mino aho fa ampifankalalana tsara sy fankatiavantsika amin'izay le fotoana rehetra izay e. Te hanonitra ny tsy nety nataoko tamindria. Ie, avelao azy izany ho any e. Fa vao mivoakato aho izao dia fiainana vaovao hafa mihitsy no diaviko. Aza manahy fa ampidiriko ao anatin'ny tantara vaovao vao hosoratako nareo ary ataoko mpandray anjara fototra mihitsy. Nareo mantsy izao mba hoe fianakaviako vaovao e. Tantara hosoratana ny tena Ie. Niverina namaky an'ilay diarinao ary miendrika dia mbola antomany ray a. Tsy naposiko hoe ohatran'izany ny hafarany fanja taoriana ny elany teto aminay e. Sady misy feheza teny ampiasanao tena mandona fo mihitsy koa ane. Zaho koa nge mba efa nangalatra namaky an'iny e. Fa tsy zakako tsony tena janko. Miara-miasa amin'ny trano mpamokatra boky ihany koa nge tia kanty e. Misy tena mpanohana ara-bolantsika mihitsy koa any. Ary inona ny tianao tenenina? Tianao ve raha avoaka boky io tantaranao io ho anatra ho an'ny hafa? Zao sisan'ny nefarako. No entin'ny fitiavam-behivavy tava ohatra dia tia aponjany nefarany. Menatra tanteraka ny tenako mihitsy aka. Tsy te hitopy any amin'ny endry sy mendrika le zanako mihitsy ny saiko fa te hitady zavatra aminoko tena foana. Ahoana koa zao izy novady aman-janako mandreandreny. Efa ho firy andro taty tsy mba nisy namangy ary zareo. Mendrika akoatra azy dia mbola misy zanako ray ihany koa any ivelany any. Ny aza hitako koa Fanja, zanako Fanja. Lozy, zanako e. Zanaka tsisy tosy. Fotana mahafaty ny vitako e. Tsy te hiaina tsony a. Karaha diarin'ny eniny ka saiko atao lohateny'ity boky ity dia mendrika ny nandresy lahatra tamin'ny ora farany. Satria mendrika loatra ny enina dia nenjehana sy alan'olona fatratra azy izy tamin'ny fitondran-tenany. Ny afatra tena tiana pitaina dia aza dia tsaratsaraina be fahatany sy enjehana amin'izay fiainana hitanao azy ivelany na ny fomba fihetsiketsiny ny olona ray. Raha hitanao fa
misy tsy mety ny ataony dia ahitsio ampitiavana izy hoe tamboavaka ary tolory tanana izy. Ianao tsy ahita mihitsy izay any ambadiky ny tsy hitany. Dia na iza anjara toeranao eo amin'ity fiainana ity dia miezaho mendrika an'izany. Dia makasitraka anareo indrindra tonga maro ohatran'izao. Mino sy manantena fa tsy ho very maina ny fotoana ny lanianareo taty iny, ary manantena fa misy azonareo raisina tamin'ny somby tantara teo. Makasitraka tompoko. Dia omena ny tanentana ary ny fitenenany. Saika tsatonona kiny efitrano a. Tena tsy napoziko mihitsy. Ie, nanao dokam-barotra be arak'izay tratritsika dia rary ireny. Sady nareo mpiara-miasa maro arange nanao arak'izay tratrany ihany koa e. Fa tena nangovotra be nge za tamin'ny voalohany. Zany Sady tsy mahay mandaha teny mihitsy ahy. fombany ihany zany amin'ny voalohany fa ho zatra eny ihany ianao hoe. Ho zatra eny ihany? Ie, tsy haiko hoe amin'ilay izy tena miainanao ve fa tena hainao mihitsy ny nanetsika ny fony mpanatrika tao a. Lany daholo ange ireo boky natota rehetra e. Mbola tsy dia betsaka koa ny nivoaka e, fa natahotra hoe sao vitsy ny olona ka tsy vidy ako. Nalalitra mandeha aza ange heno e, rehefa niteny ianao liana loatra ny hainanao ny ray efitrano ange. Mama koa zany dia be filaza ery. Marina zany ka zara mbola nitomany foana isaky ny mamaky an'iko. Sady tsy vitsy ny namako teo a. Tamin'ny fotoana ny lasany iny dia zarera ny tomany azy satria efa tsy teo intsony lalay. Nanantena fa tsy ho toritory fo fotsiny ny olona mandre ny tantara fa mba hay andray izay anjara tandrify azy koa. Tsy azo ndraisina zany e. Ary ezaka ny homendrika io anjara toerana io. Andriamanitra eo ambany fitantananao ny fitohizan'ny fiainanay. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mendrika. nosoratany Aingon'ny Fity, novelominy Sinaise Feta Sarobidy miaraka amin'ny Saloy, Iary, Iony Miajanirina ary Oly. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.